tonga amin'ny andro fahaenina sahady indray isika ry tanora malala ampifaliana manokana ny ara-banantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao ho an'andriamanitra rery any ny dera ny saotra ny voninahitra ary ho asy ho atsika rehetra kosa ny fiadanan'i Kristy sy ny fahasoavany ary andrakotra amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro izany. Amty andro fahaenina ity dia iresaka loha hevitra lehibe anankiray isika mitondra ny lohateny manao hoe ny tompo-kasen'Andriamanitra marina. Ny aloha izany nefa dia satrikao raha anasantsika rehetra mba hiaraka hivavaka isika milohany andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra arainay eo misaotranao zahay. Fa nomenao fotoana indray ahafahanay mandinika ny teninao ary manaraka indray izao fandarana izao. Fenoy ny fanainao masina tompo malalo ny tenako. Ary zay rehetra mandre izao fandahana izao kosa, ianao no hikasika amin'ny fiainany manokana ka hita azy ireo. Tononona mivavaka amin'ahy Jesosy. Amen. Ny tompo-kasen'Andriamanitra marina. Izay no lohahevitra irahantsika. Ny fanontaniana tiako hapetraka amintsika tsirairay avy dia ny hoe fantatsika ve ny fomba iantson'ny Martin Luther any devoly? Mety sahiran-tsaina angamantsika hoe iza vare zany e? Amin'ny ity androany ity tiako ny manome azy antsika. Izao no iantson'ny Martin Luther azy: rajako n'Andriamanitra. Rajako n'Andriamanitra. Fa nahoana no rajako n'Andriamanitra ny antsony azy? Izy moa somary be vazivazy raha teo ihany koa. Kanefa na izany azy, misy antony ary toa marina tokoa le izy. Raha mijery ny ao amin'ny soratra masina isika, dia mpangalatahaka mandrakariva ny asan'ny devoly. Manakaikaiky marina, mangalatahaka marina. Hitantsika ohatrany hoe mpanao vola sandoka e. Tsy misy an'izany vola sandoka zany ka hoe dia tsy manakaiky, tsy mitovy amin'ilay tena izy. Fa ho an'ny olona tena mandinika sy zatra mampiasa ary mahafantatra hoe tsy izy ty fa sandoka, ary zany ny fomba fiasan'ny devoly. Mampiasa alatahaka ary manakaiky ny marina kanefa tsy marina akory. Mila mitandrina manakarivotsika. Ohatra amin'izany, ny alatahaka ataony mamafy tsiparifary izy, Andriamanitra dia mamafy ny vary. Alatahaka anankiray ataon'ny devoly ihany koa, Andriamanitra dia maniraka ny zanany mba handeha amin'ny lalana hety. Fa maniraka mpanaradia azy koa ny Lucifera, Satana, mba ho amin'ny varavarana malalaka. Fantatsika ihany koa angambany fa i Satana dia miezaka mampiseho ny lalana migodana araka ny resantsika teo, raha tokony ho lahana tery sy hety no andehanan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Azo atao daholo zay azo atao rehetra e. Azo hoanina daholo zay azo hoanina rehetra e. Fa izao malala onina e. Fomba fiasan'ny Satana zany rehetra. Fa Andriamanitra kosa dia mametraka hoe ity azonao hoanina, ity tsy azonao hoanina, ity azonao ale, ato tsy azonao ale. Mipetraka tsara ny Andriamanitra ny taridalana. Ary Satana dia miezaka mangatahaka hatrany koa. Makasarina vehivavy izy, Andriamanitra dia makasary alohatra vehivavy amin'ny fiangonana marina. Fa Satana kosa dia makatahaka vehivavy, ary lazainy hoe vehivavy janga, Apokalipsy 7:10. Mila mitandrina isika noho izany amin'ny alatahaka ataon'ny devoly ity, fa ratsy izany sahirana isika. Ry tanora malala, misy ny foto-kevitra lehibe izay resahan'ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa, dia tsy inona izany fa ilay makasika ny tompo-kase. Famantarana. Andriamanitra dia mametraka tompo-kase, famantarana. Fa ny bibidia koa dia mba manana ny tompo-kase, manana ny famantarana ho azy manokana, ka ho aso anao. Mila mandinika tsara isika tanora amin'izany lafiny rehetra izany. Ny bibidia dia manana ny marika ny bibidia izy, fa Andriamanitra dia manana ny tompo-kaseny. Raha mijery isika mahakasika an'ity marika ny bibidia ity,
ao amin'ny google raisinao ny tablety eny ampelantananao io a nytapyanao ny google fa mahatratrany amin'ny 50 tapitra isandry farafahakeliny ny loha ranokevitra mahakasika ity mariky ny bibidi ity ao ny sasany milaza fa izy io de karazana zavatra codebar renylay zavatra apetraka amin'ny entana amidy reny de rehefa mahitany reny on de mila mitandriny zay fa mariky ny bibidi reny ao ndray ny sasany hoe izy io de karazana puce elektronika atsofoka any ambany hoditra any dia korotanina am'izany ny sain'ny olona rehetra ao ndray ny sasany milaza fa eny ary miafaratra amin'ny vaksiny zay atao io aza de famparitaka ny olona mariky ny bibidi zany fanafody hoanina sakafo hoanina fa amin'ty androany ity am'ty loha hevitra androany ity iresaka mazava tsara isika inona marina ity mariky ny bibidi ity ary inona marina lay antsoina hoe tomboka sehin'Andriamanitra meloha izany nefa de tiako ny manambara fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny tsy maintsy asitsika mamaly izany ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra no iresahana izany ka ho resahantsika voalohany aloha ny hoe nitomboka sehin'Andriamanitra rehefa fantatsika mazava tsara ny tomboka sehin'Andriamanitra de ho hitatsika eo ny tena mariky ny bibidi inona marina ty tomboka sehin'Andriamanitra ity mifanohitra tanteraka amin'ny mariky ny bibidi ny tomboka sehin'Andriamanitra an'Andriamanitra famantarana manokana ho amin'Andriamanitra sy ny olony ary ny mariky ny bibidi de famantarana ho amin'ny lay bibidi sy ny olony ihany keo ny bibidi moa de efa niresahantsika teto fa fanjakana miaro fivavahana ary ampiasain'ilay dragona ampiasain'ny devoly mba hanatanterahana an'izany eviny sy ny evipetsy rehetrarehetra ka ialan'ny olona amin'ny fahamarinana ao amin'ny apokalipsia no andeha ovaka itsika ao no ahitantsika voalohany makasika ity resaka tomboka sehin'Andriamanitra ity apokalipsy 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra apokalipsy 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra toy izao no vaky ny tena minanan Jesosy rehefa afaka izany de hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazatany efatra niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra itsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy ary hitako fa indro nisy anjely efatra koa niakatra avy tamin'ny fimpisahamasoandro nanana ny fambokasen'Andriamanitra velo ary izy niantso ny anjely efatra izay navela animba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery manao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika ary nareny isan'ny vo izy tombo-kase aho 4 amby 4 amby 2 hetsy no vo izy tombo-kase avy tamin'ny fireneny Israely rehetra eto zany afaka mahita ny fahamarinana manandanja isika mahakasika ny tombo-kasen'Andriamanitra ary raha atao indray mijery indray mandeha de misy karazany roa no resahana eto ny voalohany de ny fahamarinana eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitra ny faharoa dia ny fahamarinana voamarika tsara hatramin'ny isany izay vo isy ny tombo-kase 4 sy 4 sy 2 hetsy mazava tsara zany ny fanambarany tenin'Andriamanitra ny amin'ny tombo-kase ny ametrahana azy de eo amin'ny androna ina moa no hevitry ny hoe eo amin'ny androna mandrakanefa ny tenin'Andriamanitra de mampiasa tandindona entina anazavana ny tenin'Andriamanitra raha miresaka apokalipsy tsika dia zay foana no resahana eo ny androna mantsy de entina andraisana ny zavatra rehetra satria misy ny atodoantsika ao no mandray ny zavatra rehetrarehetra ao no anekena ny zavatra rehetra ao no anekentsika an'Andriamanitra ao no anarahantsika ny toromarika fitsipika rehetra zay men'Andriamanitra ary ao anatin'izany no ampifandrindratsika ny toetra sy ny fomba fiaina eo amin'ny fiainana amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra
noho izany ny anaran'andriamanitra voasoratra eo amin'ny andro ny mpino tsirairay avy zany no antsoina hoe tombo-kasen'andriamanitra. Rehefa miresaka momba an'andriamanitra ny baiboly indrindra fa ny apokalipsy dia tsy miresaka afa-tsy ny toetra an'andriamanitra izy ka miverimberina eto zany ny amin'ny antsoina hoe tombo-kasen'andriamanitra dia ny famerimberenana sy ny fahitana ny toetra ny Kristy sy ny toetra an'andriamanitra eo amin'ny fomba fanao ny toetra fiainan'ny olona anankiray. Ho aso hoanao zany tanora malala, raha tia handray ny tombo-kasen'andriamanitra ary ny fomba hamantarana fa nandray ny tombo-kasen'andriamanitra aho dia ny toetra ny Kristy, ny toetra an'andriamanitra no miverimberina sy hita eo amin'ny fomba fiteniko, eo amin'ny fomba fiainako, eo amin'ny fomba fanaoko, dia tazana ary miverimberina ny toetra an'andriamanitra. Izay no antsoina hoe tombo-kasen'andriamanitra. Iainantsika ny toetra ny Kristy ary miverimberina eo amin'ireo mpanaraka azy. Na izany aza nefa dia manisingizina ny soratra masina ary mametraka mazava tsara ny baiboly fa ao amin'ny didin'andriamanitra no ahitana mangarahara sy mazava tsara ity tombo-kase ity na ny famantarana ny marimarina kokoa. Izao no fanambaran'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Ezekela 20:20. Ezekela 20:20. Zao ny vaky ny teny manan'i Jesosy. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova ny manamasina azy. Eo amin'ny 20. Ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Mazava ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Ngamba ny miariary loatra izany. Manamasina ny sabatako ianareo fa izany no famantarana amiko sy ho aminareo. Hoy Jehova, manao siny mihitsy eto Jehova, hoy Jehova tompony maro. Sabatako amasinareo fa famantarana amiko sy aminareo zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Ny sabata zany iray ao anatin'ny 10 dia mametraka amintsika ary mampafantatra atsika rehetra ny fahamarinana raha ketiny tenin'Andriamanitra fa ao no misy ny tombo-kasen'Andriamanitra. Hita arak'izany ny fitandremana ity sabata ity dia anisan'ny zava-dehibe indrindra ary zava-dehibe tokony tsy ataontsika ambany zavatra mihitsy. Io no ezan'ilay dragona, io no ezan'ilay bibidi ny fahefany ny devolo ny andrava sy hamotika tanteraka izany fahamarinana tombo-kasen'Andriamanitra izany ary miezaka izy no ny hery izay ananany dia manery ny olona rehetra mba handray lay tombo-kase amin'ny devolo na ny mariky ny bibidi zany. Rehefa ivelany zay tombo-kasen'Andriamanitra izay ry tanora malala dia mila mitandrina sy mieritreritra mandrakarivatsika fa tsy avy amin'Andriamanitra. Nao ka ny teninao eny de eny, tsy de tsy fa avelan'izay tsy avy amin'Andriamanitra. Noho izany mazava ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa anisany tokony ho toetra miverimberina satria ny tombo-kase dia zao toetra ny Kristy miverimberina eo amin'ny fiainantsika dia tokony hiainantsika ihany koa zany ny fitandremana ny sabata satria famantarana amin'Andriamanitra sy aminao ary tokony hiverimberina eo amin'ny fiainantsika toetra tsika mihitsy ny fitandremana izany sabata izany. Ngamba ny raha tsaroantsika vetivety raha ohatra tsaivona vetivety tsaroantsika ihany koa ngambany fa Kristy aza tonga teto amin'ity tany ity dia nitandrina zany sabata izany. Hitantsika zany ao amin'ny Luka 4:9 ary araka ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga isa-tsabata izy ka nitsangana mamaky teny. Kristy aza afaka manao an'izany. Ny ampangazy moa ny ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany hoe ianao manao tsinotsiny na mandika ny sabata ianao dia hoy Kristy aza ataonareo tonga handrava ny lalàna aho. Tsy tonga handrava fa hana tanteraka
fa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany lazaiko marina aminareo fa tsy ho foana ny amin'ny lalàna na de tianytsohatra ray na de litera ray azy mazava tsara zany fa tokony ho toetra iainantsika mihitsy ny fitandremana ny sabatany Jehovah ary tokony mandeha ho azy eo amin'ny fiainantsika izany tsy mila hampatsiahivona izany satria efa ao amin'ny saitsika efa mipetaka zay le mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho ataoko ao an-tsainy ny lalako ary ho ataoko ao am-pony zany apetraka ao amin'ny saitsika efa ao an-tsaitsika ny lalàn'Andriamanitra iainantsika ny didin'Andriamanitra izao no fanambaran'ny Exodosy 20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12 Exodosy 20 hatramin'ny 12 mahatserova ny andro sabata na masinana azy henemana no iasanao sy anaovanao ny raha rehetra sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7 koa aza manao raha kory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiopinao na mivahiny tafiditra mba-afadinao fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina man'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 izany no hitahin'i Jehovah ny andro sabata sy anamasinany azy mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa rehefa sabata ny andro Jehovah ny nanao an'io famantarana ho aminy sy amin'ny olona io ka ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tokony hanaraka ary hitandrina izany satria tomboka se famantarana amin'Andriamanitra sy ny olona tianao ve no fantatr'Andriamanitra tianao ve ny andray an'Andriamanitra mba ho fantana hoe zanak'Andriamanitra ianao aza miala amin'izany sabata izany ny apôstôly Paoly dia nitandrina ny sabata ny apôstôly rehetra tandrina ny sabata ary ianao inona ny tokony ataonao Kristy dia tandrina ny sabata amin'ny maha kristianina anao inona ny tokony ho tandremanao manao antso mafy atsika ny tenin'Andriamanitra ary tanora malala aoka tsy ataontsika mosalany fitandremana ny didin'Andriamanitra indrindra ny sabata fa aoka tena iaina na tanteraka izany ary iaina mpahamarinana miaraka amin'Andriamanitra isika zay no zava-dehibe raha fehezina zary dia lazaina fa toetra an'Andriamanitra miverimberina eo amintsika izany tombo-kase izany ka tokony hiverimberina eo amintsika ny fitandremana izany didin'Andriamanitra indrindra ny sabata izany tsy hoe indraindray ihany fa fiainana miverimberina eo amin'ny tsika tanora tsiraray avy andeha ho jerentsika indray ary ny hoe ina marina moa ty mariky ny biby ty Apokalipsy 4:10 dia mazava ny fanambarana ny toetra an'Andriamanitra ny mampiseho ny fakatoavana ny didiny ny tombo-kasen'Andriamanitra fa mifanohitra amin'izay kosa zany ny mariky ny biby na ny tombo-kasen'ny Satana izao no vakany teny amin'ny anan'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 4:10 ny andininy 9:10 ka hatramin'ny 12 ndeha ho vakitsika amin'ny anan'i Jesosy zany teny zany ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-kare na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisina marika amin'ny tanany akavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana marika dia ny anarany bibidi na ny isan'ny anarany indro ny fahendrena aoka izay manatsaina hanisany isan'ny bibidi fa fanisan'ny olona izany ary 690 ny isany teo aloha isika dia nyresaka ny amin'ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitsika dia ny bibidi koa zany mba eo amin'ny andrina ihany koa satria ny andrina dia hanekena lay foto-kevitra hanarahana an'ilay zavatra anankiray izany hoe mangalatahaka zany lay fomba an'Andriamanitra mihitsy Satana ny isany efa niresahana teo aloha 144,000 7 sy 7 etsy ny mandray ny tombo-kase fa eto ndray zany
dia ny isany 900 misy heviny daholo zany rehetra zany so de mieritreritra isika vo mahita hoe 900 dia areo ty fa mariky ny bibi dity mila mitandrina isika sao de mora fitahan'ny olona fotsiny momba ny marika ny anarany bibitya ary ny isany zay no mampiavaka itya bibidity zao no fanambarana tena tsindriny ao tsy misy mahazo mividina mivarotra afa-tsy zay mahana marika na ny anarany bibidi na ny isany mazava tsara zany tena masika mihitsy izy eo amin'ny fiainana rehetra tsy maintsy mandray ny marika ianao ary ny anarany ary ny isany tiana ho tsindrina am'izany de zao ny toetra iainatsika de ho feheziny mihitsy hatramin'ny fisainatsika hitondra ny anarany ary iaina amin'ny fiainan'ny zany bibidi zany isika ekena eo amin'ny fotom-pisainana harana ny zavatra rehetra ary volazany tenin'Andriamanitra fa lay bibidi any amin'ny Daniela toko 7:20 anova fotoana sy lalàna izy le fotoana sy lalàna apetraka Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 20 ny 15 hoe mahatserova ny andro sabata na masina azy dia ilay bibidi kosa omen'lay dragona evitra de satana izany de hanova izany zavatra izany de hanova fotoana izy hanova andro izy tsika moa sarotra be ny tanisy am'izao fotoana zao hoe ina daholo ny karazana misy fa ny marina ny resantsika de zao ny sabata no tombo-kasen'Andriamanitra ry tanora malala ankehitriny be dehibe ny karazana trangan-javatra rehetra enina dia ny karazana fivavahana miseho aza am'izao fiainatsika izao samy manana ny fomba fandraisana ny tenin'Andriamanitra ny olona fandroany am'tian'io ity am'izao fotoana izao ny fahamarinana ankehitriny ary ny fahamarinana ara-baiboly de ny ao amin'ny baiboly ihany aoka tsy hiala misoratra masina isika aza manaiky avezivezy ny karazana fampianana maro samihafa fa mampirisika atsika tanora ny tenako raiso ny tenin'Andriamanitra eny an-tananao mety misy application ana baiboly angambany ny telefonanao jereo inona ny lazay ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho foana atsika kory na de teny tsoatra ray amin'ny lalàna azy ry ava malala androany de tiako ny miantso atsika tanora misy karazana marika anankiroa zay alefa ny devoly ny azy dia famantarana ho azy manokana izay miazona ny saitsika ary iainatsika eo amin'ny fiainana fa famantarana anankiray mipetraka tsara kosa no napetraka Andriamanitra dia ny tombo-kasen'Andriamanitra toetra iainatsika amin'ny fahamarinana ary fitandremana sy fankatoavatsika ny didin'Andriamanitra inona no ataotsika miantso atsika tanora rehetra inona no fanapahakevitra ao am'ty androany ity raha tsy maintsy safidy ianao ny marika ny bibidi ve sa ny tombo-katrehan'Andriamanitra raha isafidy ianao inona no ataonao ndray andro nisy tanora maromaro nandeha tao anatina toerana iray ary tam'izay fotoana izay de tsy maintsy hiatrika ny fianarana ity tanora ity ary rehefa niatrika ny fianarana izy de tonga ny fotoana ny fanadina satria mba nieritreritra ny hoe mba anana ny maitrise ity tanora ty tam'izay fotoana zay teo amin'ny fotoana zay anatanterahana izany nefa de andro sabotsy no nanatanterahana izany fianahana izany rehefa tonga ny fotoana zay anatanterahana ny fianarana examen tena maromarina kokoa de tsy afaka niatrika an'izany izy fa ampifaliana sy ampiravoravoana kosa nefa no nandianany ny derin'Andriamanitra ny vavaka tany tempoly rehefa nivaly ny fanadinana mamerina afaka ataona iraindray izy satria tsy afaka ny fanadinana no raisy ny ampifaliana tanteraka izany tsy nampaninina azy zany no ny amin'Andriamanitra ry tanora malalo amin'Andriamanitra de tsy maty atoka amin'Andriamanitra de afaka miaina amin'ny fiainana rehetra isika fa avadika Andriamanitra fitahiana sy fahasoavana ho anao izany fiarahana amin'Andriamanitra izany
ankehitriny miantso anao koa ny tenin'andriamanitra mijoroa amin'ny fahamarinana aoka handeha am'izany fahamarina ny tenin'andriamanitra zany isika aza manaiky tariny hafa amy zavatra tsy tokony ho ale fa aoka anatona an'andriamanitra mety misy zavatra manahirana eo am fiainatsika mety misy zavatra sarotra eo am fiainanao ry tanora malala miantso atsika andriamanitra ankehitriny aoka an'olo tena ho an'andriamanitra isika mandraisa fanapaha-kevitra mahaiza misafidy hanatona an'andriamanitra ary rehefa manatona an'andriamanitra ianao anjara an'andriamanitra ny zavatra rehetra tiako ny safidinao mba handray ny tena tomboka se marina avy amin'ny andriamanitra de ivavaka ho anao ny tenako mba azonao mandray za fanapaha-kevitra lalina izany vavaka isika tompo andriamanitra rainay izay ny an-danitro maro no fisalasalana mety tonga ao aminay mare izany teninao izany miantso anay mba hakatony didinao ka ifikitra ho amin'ny fahamarinana anisan' zany ny sabatany Jehova Jesosy malalo na dia maro aza ny karazana velam-pandrika alefa ny fahavalo sy ny fahakiviana ampio mba ho tafajoro izay ka tsy ala am'izany fahamarinany teninao izany ta io izay mba handeha amin'ny fahamarinana ary anaraka ny toromarika ny teninao ta io zay rehetra fanapaha-kevitra raisinay ary momba ny fiainanay rehetra raha mandalo fitsapana izay Jesosy eo ianao no hanampy anay mba handreny ahafahanay mandresy izany rehetra izany naran'i Jesosy nanona mivavaka amena